bijouterie Pantso manolotra anao ny logité. Izay ny logité miaraka amin'ny ice pop drinks. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Wambandi, Villa Prado Antanmen. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Ankafiziny sardine Annie, miaraka amin'ny logité. Tena manadio be mihitsy. Manarany logité, miaraka amin'ny extra propre. Extra propre, tompiny fahadiovagna. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres. Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny logité. Efa misy eny ampivarotra ny vovo-dronono amin'ny sachet. Top Lee, tena top. Pourquoi choisir un quand on peut en avoir deux? Ouais! Appréciez le JT avec Twin, la gaufrette nouvelle génération. Mbola faly miarabazika ndray tompoko lasy tompoko vavy amin'ity sabotsy fa 24 novambra ity ny fotoana logité eto amin'ny Jumina atolotrana avy hatrany lohateny baovao. Teratany iraniana telo no voasambotry ny polisy miasa eny amin'ny serana am-piaramanidina Ivato ny alakamisy teo. Ponina mahery ny 4 arivo sy 1 alina amin'ny distrika Anjozorobe no afaka misitraka herinaratra amin'izao fotoana izao. Niona tamin'ny solitenany ireo mpitondra fiarakaretsaka miasa eto Antananarivo renivohitra androany atoandro ireo solitenany taxi. Nisy ny fidinana andalambe nataon'ny mponina tao Zimbabwe androany ny taky ny fialan'ny flo Robert Mugabe. Farany Toliara indray no anomboana ny andiany faharoa amin'ny Lemur Trophy amin'ny ity andiany faharoa ity. Ambifaliana tompoko lasy tompoko vavy no izidiana ny tokatrantsika tsirairay avy amin'izao takariva izao miarabanao ary manasana ny koa anaraka ny logité hatramin'ny farany. Ny pedi politika ny fahasalamana mikasika ny fifindramonina no anomboantsika ny vaovao androany ao anatin'ny alaiona. Teratany iraniana telo no voasambotry ny polisy miasa eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny alakamisy lasa teo. Izy ireo izay nahatrarana passeport sandoka raha ny fanazavana izay voaray hatrany nialy avy any Istanbul izy ireo ary nieritreritra ny hiazo any Espaina izao tratra tampoka izao manazava misy makasika izay ity fanadiadiana izay nataony Pierre Dina Razafindramanana sy Dolpha Rakotoniaina ity. Teto Ivato tamin'ny fahatongavan'ny zotra-piaramanidina iray tokony ho tamin'ny 3 ora tolakandro teo ny eo no nahatratrarina ireto lehilahy sy rianina miisa 3 ireto ny alakamisy lasa teo. Nandritra ny fisavana ireo olona nilahatra teo amin'ny trano fitaratra fanaovana enregistrement no tsikaritry ny tompona andraikitra fa hafahafa ny passeport ny izy telo lahy ireto. Izy telo mirahalahy samy nilahatra teo daholo nilahatra ilay voalohany dia efa gaga zany ilay polisy ohatra ny hafahafa ty passeport ty natsofoka tao anaty machine iny passeport iny araky ny efa fantatra moa zany passeport électronique rehetra rehefa mitsofoka anatin'io machine fanaovana enregistrement miarrivé io dia tonga dia vakiany machine zany dia mivoaka daholo ny données le passager fa itindra mitoraka ity zany tsy nety nivoaka ilay izy. Nandalo indray ilay faharoa dia toraka izany ihany koa tsy nety namaky an'ilay izy ilay machine dia nandalo koa ilay fahatelo telo mirahalahy zany izy dia confirmé zany ilay izy hoe faux reto passeport reto satria mitovy ilay passeport nentandry zareo. Io passeport io zany dia marihana fa passeport espagnol no nentin'izy telo mirahalahy. Ankoatr'izay dia nahatratrarina passeport iraniana miisa 3 ihany koa tany amin'izy telo lahy ireto. Tamin'ny alalan'ireo passeport ireo no nahafantarana fa niala avy any Istanbul izy ireo. Ratsehivina sy rianina miisa 10 lahy no tratran'ireo mpitandro ny filaminana ny vezivezy niaraka tamina passeport tsy ara-dalàna teto Antananarivo andro vitsilazy zay. Raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra dia efa nampidina androany izy 10 lahy ireo.
amin'ny pejy fahasalamana makasika ny valinretina pesta dia na dia feo mpamaraparana ty ady amin'ny valinretina pesta sy arsika dia mbola nahitana tranga teto Andrenivohitra tamin'ity herinandro ity. Zaza iray mpianatry ny EPP Andranomena no voamariny mpitsabo fa voan'ny pesta ato Tarimo anatanteraka famindrana fanafody eny anivony ity sekoly ity araka izany ireo tompon'andraikitra rampitso faharomena avy hatrany ny fitsaboana saza araka ny tokony ho izy ihany koa ireo izay nifanerasera tamin'ilay zaza marary efa mahazo fitsaboana eny anivony hôpitaly moa amin'izao fotoana izao ilay zaza izay voamarina fa voan'ny pesta. Mbola manakery mazava ho azy ireo toromarika rehetra navoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka mikasika ny aretina pesta na dia fa hita aza ny fivoarany ady atao. Alatsinainy 13 novambra teo no namoaka antotanisa ofisialy farany mifandray amin'ny valinaretina pesta ny BNGRC. Raha io nijerena dia nahatratra 420 ireo distrika nahitana pesta manerana Nosy sy vita amin'ireo no mbola naraisana tranga raha ity antotanisa nivoaka tamin'ny fiandohan'ny herinandro ity no raisiny. 720 ireo tranga mifandray tamin'ny pesta tato anatin'ny 3 volana. 720 tamin'ireo dia nampyaya avokoa izany hoe ny 450 2,7 ireo azo heverina ho aresina pesta no nahavo azy 7,7 kosa ireo voamarina tanteraka fa pesta 7,7 ireo sitrana atao ry ny fanarahan'ny fitsaboana 5 mbola manaraka fitsaboana nanomboka ny volana aogositra nampirongatra ny pesta dia 4,7 ireo maty 5 tamin'ireo maty teny amin'ny tobim-pahasalamana ny ambiny kosa maty teny amin'ny fiarahamonina. Efa manantona ho amin'ny fiafaran'ny valinaretina isika raha ny fanazavana ombieny nomeny avy ao ministera ny fahasalamam-bahoaka. Zava-dehibe anefa ny fitazomana sy ny fanajana ireo toromarika rehetra na ahafahana nahita izao tampidinana ireo olona tratran'ny pesta izao. Ary mandeha tsikelikely makany amin'ny fahafoanany kanefa kosany dia tsy maintsy mailo isika tsirairay avy. Mailo satria mbola miodiody ao izy amin'izao fotoana izao ka tsy fitandrimana kely fotsiny eo amin'ny tsy fitondrana marary eny amin'ny tobim-pahasalamana ny tsy fitandrimana eo amin'ny fahadiovana dia mety mampiverina indray ny peste. Namafisy ny sekretera jeneraly ny ministera ny fahasalamam-bahoaka omaly hatrany fa tsy misy velively ny vaksiny natao iarovana na ihany koa mahasitrana ny aretina pesta. Fempejiny sosialy hatrany dia mitoetra ny ezaka ataon'ny fitondrana miaraka amin'ireo mpiara-monantoka amin'ny fametrahana angovo azo avozina manderana ny Nosy. Commune Ambanivohitra miisa 2 ao amin'ny distrika Nanjozorobe izay ahitana mponina mahery ny 4,000 sy iray alina no efa afaka misitraka jiro amin'izao fotoana izao noho ny fahavitan'ny tompo-pamokarany herinaratra izay mandeha amin'ny alalan'ny rano tonga nitokana ny fototra-afitrasa tany an-toerana ny filoham-pirenena Rajonary Mampianina warahantsika atao anatin'ity fitim-baovao ity ny mahakasika izay. Lalantany mirefy 10 kilometatra miala ny tampon-tanàna Nanjozorobe no misy ny commune Ambanivohitry Amboasary Avaratra. Ankoatra ny aratsy ny lalana dia nanjakainy koa ny tsy fandriam-pahalemana teto an-toerana. Tao anatin'ny taona maro mantsy dia niaina tao anaty aizina trano ny mponina noho ny tsy fisian'ny herinaratra. Somary zona rozy le faritra dia rehefa maizina dia efa miakatra zala olon-dratsy dia misy mipatrouille atao amin'ny alina dia ohatrany difitifindra lavitra satria elakela-trano le betsaka elakela-trano le izy matetika moa tena mahita ihany fa somary efa sarotsarotra vao mahazo azy. Teo aloha teo izay tsisy jiro ohatrana ny fandriam-pahalemana ary somary mikorotandrotana dia izao mba efa hita hoe milamina fandriam-pahalemana ary. Voava kosa ny olan'izy ireo ankehitriny vita tanteraka ny tobim-pamokarana herinaratra mandeha amin'ny rano eto an-toerana. Ity farany izay mamokatra herinaratra 10 kilowaty ary afaka mamatsy herinaratra ireo tokantrano miisa 900 eto amin'ny commune Amboasary Avaratra sy ny commune Amparatanjona. Mponina mahery ny 4,000 sy iray alina mahery araka izany no mahazo tombony mivantana amin'izao fahavitan'ny fototra-afitrasa izao. Fiovana hitany aty Ambanivohitra zany zao dia misy zavatra be zany azona hita aty zao zay mbo mahita
afaka manao rehetrarehetra zany manao laforo manao misy télé afaka jerena de misy fandrosoana koa zany de lany fandriam-pahalemana ary milamilama niova ny fiainanay nandritra nahatongavan'ny jiro satria tsy mampiasa labozia afaka mijery télé rehefa tsy fotoana hoe tsy hanaovana raharaha tsy makany an-tsady mba afaka hoe mijery télé nao mitovy amin'ny olona rehetrarehetra filaminana fahazavana fa rehefa nisy zany ny jiro dia mba afaka mandeha isan'andro isan'andro ny frigidaire dia na ny séance-na vaccinaire zany afaka nampitombo zany zay zao zany zao zay lasa manao indroa isan-kerinandro ny vaccine fa teo zay tena indroa isam-bolana intelo farafabetsany. Tafiditra ao anatin'ny tetikasa FEDER izay vatsiny vondrona Europiana vola izy ity izay miompana indrindra amin'ny fanatanterahana ireo fandaharan'asa momba ny famatsiana herinaratra eny ambanivohitra. Ho an'ny eto Amboasary Avaratra dia vola 2 miliara sy 400 tapitrisa ariary no nentina namitany ilay tompam-karany herinaratra mandeha amin'ny rano. Mampiavaka ny tetikasa ny fampandraisana anjaran'ny mponina mivantana amin'ny fanatanterahana ireo fotodrafitr'asa. Fandraisan-jaran'ny fikononana zany dia mitetina eo amin'ny 700 mahery eo na 500 latsaka. Zany hoe tao anatin'izay ny fitaonana fasika, ny fanaovana lalana, ny makena vato sy ny fitaonana vato indrindra fa ireo fitaovana isan-karazany mandrapahatonga amin'ny toerana hanaovana ny barazy na ny centrale. Tonga nijery ny fahavitan'ny fotodrafitr'asa tety an-toerana ny filoham-pirenena Hery Rajaonarymampianina niaraka tamin'ireo mpiara-miombon'antoka maro sy ny ministry ny angovo. Zava-dehibe ny fahavitan'ny fotodrafitr'asa tahaka izao ny filoham-pirenena mba ahafahana miala tsikelikely amin'ny fampiasana angovo mandeha amin'ny solika izay sady lafo no manimba ny tontolo iainana. Mitoetra ny ezaka hoy ny filoha amin'ny fametrahana angovo azo avaosina tahaka izao manerana nosy. Mila mampandroso ny firenentsika izao. Tsy vita ny fanakianana fotsiny araka ny tenin'Andriamatoa sénateur teo nilany eto amin'ity firenena ity. Ampisehoy amin'ny alalan'ny asa ny fahavononanao ampandroso ny firenena. Aloha ifaninana amin'ny alalan'ny asa isika. Avy amin'ny alalan'ny rano nitondranan-govo eto aminareo. Fa misy zany herinaratra hafako zay hoentina. Avy amin'ny alalan'ny masoandro zay azo atao any amin'ny tokantrano tsiraray avy. Anisan'ny foto-kevitra hoentin'ny filoha Rajaonarymampianina izany aroa helitsika manerana Madagasikara tompo kilasy tompo vavy. Koatra ny eto Amboasary Avaratra dia efa mandeha miandalana ihany koa ny famatsiana herinaratra ireo tanàna ambanivohitra hafa amin'ny alalan'ny tohadrano. Iny koa ny etotsika anaty dokam-barotra meloany idirana tapany faharoa amin'ny actu. Latsaka 10 minitra amin'ny 7 ora alina eto amintsika mitoetra amin'ny fanaranao ny logité ao anatin'ny tapany faharoa actu. Niona tamin'ny solitena ireo mpitondra fiarakaretsaka miasa eto Antananarivo renivohitra ny commune Antananarivo io tolakandro. Nodiny ny rotonta nandritra izany ny fanatsarana ny tontolo ny fitanterana eto Antananarivo sy ny fitsiriana ny fiara eny anivon'ny Omavet. Voalaza ny tompon'andraikitra ihany koa fa anomboka amin'ny taona 2024 ny fanaovana ny fitsiriana ireo fiara eny anivon'ny Omavet nanatrika ny fionana androany ary mitatitra ny zava-misy Pierdina Razavindramanana sy Stefan Rakotomalala. Ny tsy fahatomombana ny isatra ny tsy fandehanan'ny jiron'ny fiara ireo matetika no olan'ireo fiarakaretsaka eto Antananarivo renivohitra raha nambaran'ny talen'ny fitaterana sy ny fivezivezena an-tanan-dehibe androany. Everina hitondra fanatsarana amin'izay lafiny izay raha ny fanazavana trano ny fanaovan'ny tsirairay fitsiriana ny fiarany eny amin'ny Omavet. Araka ny efa fantatsika hatramin'izay zany dia manomboka amin'ny 2018 izay fanindrina anombohana n'ilay fitsiriana fiara eny amin'ny Omavet eny Ampasapito. Fa hitantsika teo efa niova be le cahier de charge taoriana amin'ny fampiresahana matetika tamin'ireo taxi matianina dia hitantsika teo koa fa
fa tsy dia nisy loatra ny tena hoe fanakanana na fitsipahana an'le izy a dia raha mahita mbola isy fanatsarana milohan'ny tena andaniana azo farany. Isan'ireo azo tombony amin'ity fanaovana fitsiriana fiara eny amin'ny Omavety ity ireo mpitondra fiarakaretsaka sy taxi be raha ny fanazavana trany. Any somary tsotsotra kokoa zany a noho ny zavatra misy a eny Tsakaviro fa mbola ny zava-misy aloha zany zao ny iaina am'izao zany dia lesa mbola eo Tsakaviro ihany. Fanambarana tomobile hitanao tena mana irana be mihitsy. Izy efa lafo, vidiana lafo nefa mbola mora simba. Tsy fantatra tsiny hoe izy tokona andraikitra amin'ilay pisy mora simba kely ireny. Zany amin'izay no fanilo koa hoe raha ohatra zany tafiditra ny Omavety mba afaka manapilesy tsara ohatra. Niaona tamin'ny talen'ny fitaterana tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely androany ny solotenan'ireo mpitondra fiarakaretsaka sy taxi be. Niaran-dinika ny fomba anatsarana ny boky nandraikitra izy ireo androany. Mipejy ny fampianarana kosa eny anivon'ny Anjery Manontolo. Iverina hianatra amin'izay ireo mpianatra eny amin'ny université sy IST manerana nosy araka ny fandaminana eny anivon'izy ireo ihany. Izany no isan'ny tapaka nandritra ny fivoriam-beny ireo filohana université sy talepitantana ny IST ny farany herinandro lasa teo. Mitatitra izany sy ny zavatra hafa tapaka nandritra izany ihany koa Iandra Lalaina Andriamasy Misa Rasafinjatovo. Nofoanany fivoriam-be tsara-potoana andreo filohan'ny université sy ireo talejanan'ny IST manerana nosy ny alakamisy lasa teo. Ny fampetona ny fampianarana akademika teny université sy fampianarana ambony miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana. Midika izany fa hiditra hianatra amin'izay ireo mpianatra ny Anjery Manontolo. Misy national hoe rentrée administrative amin'ny mars 2018 ary ny farany taona zany dia en décembre 2018. Masina koa zany le rentrée solennelle toy ny tamin'ity taona ity amin'ny any amin'ny volana avril 2018 any zany any amin'ny université Mahajanga indray no nanaovana azy. Voaresaka atao ihany koa ny universiade izay atao amin'ny octobre 2018 ary indrindra ny fitohizan'ny fandiovana teny amin'ny université nandritra ny fitaom-pitsarana io dia mba hotohizana zany zay. Notapahana nandritra ity fivorian'ity ihany koa fa nahemitra ao amin'ny volana oktobra 2024 ny universiade ary atsangana isaky université sy IST ny flankefim-pifehezana na CODIS mba hamerenana fitsipifehezana eny anivon'ireny université ireny. Ary farany dia nankatoaviny COPRES tamin'ity ihany koa fa ahato aloha ny fametrahana université manakaiky ny vahoaka fa ireo efa misy no ezana atsaraina sy ampina ny sampam-pianarana ao aminy. Eo misetritry ny fanjaria-tsakafo kosa dia manana ireo karazan-tsakafo natoraly maro azy isika dia mbola ambany dia ambany ny tany fisakafoana manaraka ny fenitra sy ara-pahasalamana eto Madagasikara. Ankoatra ny fampianarana ny isa-tokantrano sy ny isa-pokotany ary isaky ny commune dia nanomana hetsika lehibe ny ministera ny fahasalamam-bahoaka tonga nitsidika sy nanao fanadihadiana tany an-toerana Iandra Lalaina Andriamasy Kasa mbola manana. Iroa isan-jaton'ireo karazan-tsakafo ny isa 7 arivo mahery izay nasiana fanarahamaso sy fitsiriana teto amintsika no tsy naraka ny fenitra sy ny mara-pahasalamana azy tamin'ity taona ity. Raha araka ny fanambarana sekretary general ministera ny fahasalamam-bahoaka androany. Ireo kasinga rehetra ao anatin'ny sakafo no tsirihana amin'izany. Raha ny ministera ny fahasalamana manokana dia manana ny atao hoe certificat de consommabilité izay zany hoe io karazana certificat io zany dia taratasy ilazana fa azo atao ny mihinana sakafo anankiray. Inona moa ny atao amin'izany dia misy zany ny analyse laboratoire izay ataonay misy ihany koa ny analyse nyreo composante tsirairay zany hoe ny zavatra misy ao anatin'ilay sakafo dia arakarak'izay ny tenena amin'ny ministera ny fahasalamana hoe ity dia ao anatin'ny fenitra azontsika hoanina. Ny sorona tsy hoe ny antsena intsony ireny sakafo tsy naraka amin'ny fenitra sy tsy naradalana ireny. Etsy ankilany ankoatra kasinga sy taharona sakafo dia tokony ataony tsirairay vaindohan-draharaha ny fahadiovana. Tokony hihinana sakafo miovaova angetsika ary madio aza variana amin'ilay hoe chimique sy ilay fenitra hafa izay apetraky ny iraisam-pirenena fa ny fahadiovana dia eo indrindrandrindra ny isariana ny saitsika rehetrarehetra ny tokantrano any fa io sakafo tonga ambony latabatra anao eo raha ohatra maloto dia efa ao anatin'ilay hoe tsy araky ny fenitra izay ahafahana mihinana sakafo. Ny fahadiovan'ny sakafo dia zava-dehibe indrindra alohan'ny fikarakarana azy ary indrindraindrindra mandritra ny fikarakarana ary alohan'ny hinanana anazy dia tokony voahary foana ny sakafo izay tonga ambony latabatritsika. Tombona antsika ny fananan'ireo sakafo mbola voajanahary indrindra fa ireo legioma isan-karazany izay amporisihana ministera amin'ny fahasalamana ny fihinanana karazana 5 amin'izy ireny isan'andro.
natomboka androany ka hatramin'ny rampitso ny hetsika sy fampirantiana ho an'ny sakafo manaraka amin'ny fenitra sy ara-pahasalamana. Iny ankoa no itsoriantsika vetivety ho an'ny ivelany mbola mahoraka hatramin'izao ny raharaha any Zimbabwe. Mivoatra hatrany tokoa ny toedrarà ao Zimbabwe amin'izao fotoana izao. Taorian'ny fitanan'ny tafika ao an-toerana ny filoha Robert Mugabe dia nipoitra indray ity farany malika nampiseho fa mbola izy ny filoha androany anefa dia nisy ny fidinana an-dalambe nataon'ireo mponina tao Zimbabwe. Rahantsika ary ny fanadihadiana mahakasika izay. Natratra anarivon'ireo Zimbabweana nidina an-dalambe teto Harare androany. Fototry ny fitakiana ny fialan'ny filoha Robert Mugabe eo amin'ny fitondrana. Mariana fa manohana izao fihetsiketsehana toa ny mponina izao nitafika eto an-toerana izay nandray ny fitantanana ny firenena tamin'ny ity herinandro ity. Leo ary tofoka tanteraka izahay. Tokony hiala amin'izay Mugabe, santionany amin'ireo sora-baventy no lanjain'ny mponina tetỳ an-dalana izany. Depuis ma naissance, c'est le même président qui dirige ce pays. Je veux qu'il se mette de côté pour donner une chance à un autre. Ratsahivana dia efa tamin'ny taona 1970 no tsy nisy filoham-pirenena hafa teo amin'ny fitondrana fa i Robert Mugabe hatrany no nitantana ny Zimbabwe. Izany mety anamarika ny fitsarany fitondrany Mugabe nandritra izay taona maro ny fanisy izay araka izany izao fidirana antsehatra ny tafika sy nantoko-panohitra eto an-toerana izao. Teo ihany koa ny krizy ara-toe-karena izay ny 700 ny tanora teto Zimbabwe dia tsy hanasa avokoa. Mariana fa nanatrika ny vidinana an-dalambe nataon'ireo mponina teto Harare ihany koa ireo miaramila. Tamin'ity androany ity kosa dia nikopatanan'ireo mpanao fihetsiketsehana ireto farany. Nisy tamin'izy ireo aza no nilanja ny sariny lehibe ny etat-major ny tafika ny General Constantino Chiwenga izay manohana tanteraka ireo mponina ao anatin'izao fihetsiketsehana izao. Seuls les criminels qui l'entourent le poussent à rester en place. Tsy mitsahatra ny mitombo amin'izao fotoana ireo mitaky ny fialan'ny filoha Robert Mugabe izay filoha antitra indrindra mbola amperinasa maneran-tany. 30 taona mantsy izy ankehitriny. Taorian'ny tafika sy ireo bekotro marolatra mitaky ny fialan'ny filoha Mugabe ihany koa ireo rafitra isampatry ny antokony zany UPF nizy mateo izy ireo no nanambara izany ampahibe maso. Ireny ny vaovao amin'ny tapany voalohany anatin'ny actus ny alahunina ny tapany faharoa kosa no miandratsika araka izao. I Jackson Boys no vahiny ireo ankizy ao anatin'ny zazamantany any Oalina. Ny fomba fanamboarana ny ranomena izay kosa no fantaniana napetraka tamin'ireo izay sendra ny micro any Logité. Ao anatin'ny hafakely kosa no anarantsika ny tantarany ity bodybuilder iray izay voatery ny baby kitapo kely ao an-damosiny mba ahafahany miaina. Ireny rehetra ireny no mbola anasananao tsy saraka amin'ny Logité maraka dokam-barotra vitsivitsy isika isy ihany koa ny fanadihadiana manokana momba ny fizarana loka taorian'ny lalao izay nokarakarain'ny Jumbo Score ny tena kosa dia mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Olona maro be eto nandray anjara tamin'ity lalao ity. Fito mianadahy kosa ireo tsara vita natao anatin'ny fisariana. Nahazo ny loka voalohany tamin'izany, Razanajato Midza. Lelavola mitetina enetsy telo tapitrisa ariary natokana hiantsenana ao amin'ny Jumbo Score mandritra ny herintaona no azony. Rehefa mahazo aloha dia faly foana e. Dia tena faly ka. Nahazo loka sady tsy kely izy fa lehibe. Isorana ny Jumbo Score. Voasarika faharoa kosa Raoly Arsoa Saoly izay nahazo fivahinianana atsy amin'ny Nosy Rahavavy Maurice tapakila ho an'olona 4. Tena faly dia faly mihitsy aloha ny fihetsem-po e satria zany za koa zany izy zany le mpandray anjara atao amin'ny Jumbo foana tsatsa koa metsena foana atao amin'ny Jumbo zany. Dimy mianadahy kosa ireo nahazo ny moto scooter. Ohatrany hoe tolotra ao amin'ny faran'ny taona sahady fa isorana ny Jumbo nanome an'le izy sy arabana ihany koa na tratra ny fahatelo amby 20 taonany. Tafiakatra 5,000 ireo mpanjifa nandray anjara tamin'ity lalao ity tany amin'ireo tranombarotra lehibe Jumbo Score miisa 12 teto Antananarivo tanjon'ny mpikarakara ny hanome fahafapo hatrany ireo mpanjifa. Raha ny hitanay dia nahasarika olona maro ity tombola ity manodidina ny 5,000 teo ireo nandray anjara izany hoe tsara hatrany ny fifandraisana amin'ireo mpanjifa ary izany ho tazomina izany. Tanjona apetraka izy ireo ihany koa ny hisarika mpanjifa vaovao. Ity hetsika ity izay tafiditra hatrany anatin'ny fankalazana ny 720 taona ny tranombarotra lehibe Jumbo Score.
tsy ny aretina ankoditra na miatra amin'ny vatana ihany no mankarary sy manimba amin'ny fiainan'olona iray fa eo koa ireo olana maro samihafa izay aretina mikiky ary mety hahafaty mihitsy azy torak'izany nahazo an'ity ramatoa iray ity niasa tamina orinasa ray aho zany dia tsy nety fahombiazana tsy nety daholo sy zavatra nataoko rehetrarehetra dia nisy fianakaviana nitsabony madame Noela dia niteny izy hoe manatona madame Noela fa izy afaka manampy anao amin'ny fahasahiranana zavatra tsy mety rehetra amin'ny fiainana arakasa na tsy fahasalamana dia nanantona taty aminy dia notantaraiko azy ny zavatra nisy teo amiko dia voavahan'ny olana no nitorohevitra ny fianakaviany izay efa nahita soa dia nanantona ny madame Noela etsy amin'ny 67 hectare izy mba hitady fanasitrana tamin'ny aretina teo amin'ny fiainana io ranomanitra sy rano zay efa vita vavaka miaraka amin'ny écriture automatique zay afaka mampiova fiainan'olona maro efa nahitan'olona fagagana maro tao madame Noela nanasitranana ny aretina ho an'ireo olona zay tratrany mosavy ho an'ireny olona zay efa saika teo am-bavaona fahafatesana nefa rehefa voatsabo avy amin'ny alalan'izay atao hoe hery magaga zay miara-miasa madame Noela zay enti madame Noela anampiana ny mpiarabelona izay dia miova tanteraka amin'ny fiainany ary nahazo fanasitranana tanteraka izy telo andro monja teorina dia nivahany olana teo amin'ny fitadiavana ny roborobo fatratra ny asa fiariny ary zary tsy maharaka mihitsy azy izy mahery folo minitsy amin'ny valora alina fotoana izay andrasanao fatratra miaraka amin'ny logité isan'andro zao tsika dia manambahiny tapany faharoa miaraka amin'ny Francis miarabanao Francis miarabany lalaina fa le miaraba antsika rehetra ihany koa ry namako mpiara-miasa ato dia miaraba ihany koa anareo mpijery amin'izao ora izao salama aby tompoko miteniteny foana no rahantsika avy hatrany izao etsy dia misy zavatra hoe mitenitenena foana manahoana ny orana avy ny vidim-piainana manao ny ataony ny embouteillage nampiteny mona mihitsy efa tapabola zao ary le omalany tena mbola ho avy aza ny tiana Noely mbola ho avy daholo zany rehetrarehetra zany za manokana aloha zany tsy hita atao Tananarivo nandritra ny andro vitsivitsy fa vao alina ny tonga fa eniko mikaikaiky mihitsy ireo ponina teto nandritra zay andro vitsivitsy tsy nateto azy zay fa dia atao ahoana moa fa ao anatin'ny fotoanany mihitsy tsika amin'izao fotoana zao ary le izy koa ny isa tomobila mitombo ihany ny lalana tsisy fiovany fa ny teo ihany ny teo miratsy aza moa ny misy ny fiainana mitoy ho araka ny volazako teo na izany na tsy zany aza moa dia nanomana zavatra ihany ny tenako tany padoana tany ampiangana tany saingy efa tenako aminareo fa tamin'ny herinandro tary dia tany 10 pointy zahay ary tamin'ity herinandro ity kosa indray mbola tsy vitako ny montage hatramin'izao fa mialatsiny tamin'ity herinandro ity kosa tamin'ny andro vitsivitsy tsy nateto toerana ny tenako dia tany soavy nandriana itasy tany ambany vohitra soavy nandriana itasy oetoneto zany hoe mpiomananareo daholo zany rehetrarehetra zany oetoneto amin'ny herinandro le iza eto matetitetika amin'ny herinandro ambony io dia ny sary izay avy any Masindray indray kosa no ny sary avy any Masindray kosa no resahako amin'ny manaraka zany Masindray io dia tsy le Masindray tsy le tsyrefanetsy fa Masindray any soavinandrina itasy misy Masindray hafa ny tanàna nisany mahafinaritra daholo moa zany any fatra itasy zany mahafinaritra daholo oetineto le izy ny tanàna fotsiny no asehonareo fa tsy dia hoe misy ninina akory mba mitoratora zay vao rambony tanàna fa misy zavatra nitenena tatsy amin'ny technicien atsy mba efa njerijerena ihany hitako daholo reny resaka nandeha teo rehetrarehetra reny fa anisana nitona anatin'ireny vaovao ny ainga teo rehetra zany anisany zany dia ny vaovao avy any Zimbabwe i Zimbabwe tompoko dia efa ela tokoa anisany voalaza teo anatin'ny commentaire tao anisany filopirenena ela indrindra ary efa antitra indrindra zokiolona indrindra ingaro Robert Mugabe izay maneran-tany ary le ria manana ohabolana maromaro kay ony tsy izy mamorona an'ireny ohabolana ireny fa misy conseiller ao aminy eo misy mpanolotsaina maromaro izy dia ireny mpanolotsaina ireny miteny hoe zao ndray andriamoto filoha tenena zao ndray andriamoto filoha tenena dia misy site anankiray zany any amin'ny internet ahafahantsika mijery hoe ny fomba fisainan'ny
andriamatoa Zimbabwe dia afaka mijerijery indreny ianao ny oabolana miangy amin'ny fomba fisainan'ny Zimbabwe ohatra fotsiny anisan'izany ohatra nitadidiko anankiray hoe ny fifandraisana amina vehivavy anankiray dia miankina amin'ny alavan'ny akanjony raha manao akanjo lava izy dia elaela fandraisanao amin'ny vehivavy io raha manao akanjo fohy izy dia fohy ny fandraisanao amin'ny vehivavy io zany hoe vetivety any ianao mifandray amin'io dia tapitra nefa zany hoe fihevitra mogabe daholo zany rehetrarehetra izany fa raikitra moa zany mety ho fanonganana azy zay niteny moa reo miaramila zay tsy hanongampanjakana zany kanefa ny fahitana dia mizotra memakany amin'ilay fanonganam-panjakana izy ty fa izao ny zavatra somary matsikaiky ary zalahy jerentsika le sary teo iny misy miaramila izay mipetraka eo ambony tanky fiara mifono vy mangididy ny tongony jereo tsara mihitsy mangididy mihoatroatra tongotsy le ry lahatra tokony eo anaty kiraro tongotry io mahalailay ny tongotry le ry miverimbery izy ny zavatra tiako tenena dia zao mba hanarany zany mba hoe miaramila zany tony dia manao pieds nus ao anatina fotoana ady ene zao fotoana hoe ao amin'ny tanitana zany zao ady zao manina mangididy ny tongotry le ry tsy zatra kiraro mahafana ny zao Zimbabwe zao zany hoe milamilamina ny miaramila zao nitairin'le lehibe ny état major amizay tao zalahy mihetsiketsiky daholo nampidiry ny ty kiraro na may loatra asorona le kiraro tsy andriny izy anasorona ny kiraro ary dia nihoatraotra kiraro from io zao efa naheno from ana Zimbabweanina ve ianao za aloha efa indroa ny tany fa tsy nahino an'izany ie dia zay zany fa dia hotoizatsika aloha ny vaovao ny miaingy ao rehefa avy eo ho asitsika resaka tsirairay toizika avy hatrany vaovao isaka ny sabosy toy izao dia hiaraka amin'ireo artista zay ampiresahan'ny ankizitsika ao anatin'ny zaza manontany ho any androany ny voaomana dia i Jackson Boys izay isany nalaza tamin'ny herinandro lasa iny ny fahaizan'izy ireo miaraka mampiseho mamerina indray ny talentany Michael Jackson no anontanian'ireo zaza Jackson Boys fa tsy hoe i Jackson Boys ry Jackson Boys fa ilay pitariky i mandresy ilay pitariky no nampiresana sy mifampiresaka tamin'ny ankizy atao anatin'ity zaza manontany androany ity Michael ny anarako 12 taona inona nahatonga anao safidy le Michael Jackson fa tsy mba hoe Justin Bieber na Chris Brown ie sura le fantanina mahatonga le Michael Jackson izy tena reveko ho hitanareo am'izao fa tsy mba hoe mba misy itivizany ihany le dia sady koa mba tiako zany hoe ametraka ny laza Michael Jackson eto Madagasikara tokony anarako ianao teny teo hoe feo dia le fomba le exercice-na feo tamin'ny alalan'ny internet ve ny nangalanao anazy sa hoe anao manokana mihitsy no ny exercice an'le izy tao an-tranona ohatr'izany mbola feo andana zao manao hoe manezaka manao an'le feo fa ny dino hoe efa hoe mba efa hita hoe efa misy zany Noël ny anarako 16 ans no izake ny anaranao dia iza mampiakanjo anao rehefa miakatra tsehatra anarako feno ie raha tia holisson mendrika ny mandresy ny anarako mampiakanjo anahy mamanay dia misy olona namana vitsivitsy koa miaraka manampy zay azona ny anarako ianao ve nisy nampianatra nandiso na nampianatena tanteraka mihitsy tao an-trano hiavitra ny anarako ianao ve efa niakatra sihatra dia inona tena nanamarika anao hoe nafinaritra anao hatramin'izay niakaranao sihatra efa niakatra sihatra maromaro ihany ny tena namarika anazy aho le voaingina tamin'ny sabotsy nanao hommage à Michael Jackson zay dia tena tian'ny olona le izy dia iny tena hitako hoe dingana voalohany mba niakarako grand public Eliana ny anarako afaka azo atao asa mahavelona ve ny artiste
Ie, rehefa ifotorana silo fosina ny zavatra rehetra mahavelona foana fa ny anahy eto zany tsy tena hoe ataoko asa be satria fa ny anahy tsy tao hoe passion. Na risany ianao tsy maintsy hoe manam-pahaizana be hoe vao afaka mihira ohatranareo. Za mbola tsy mpihira loatra eto. Ie, tsy maintsy misy fahaizana zany zay vao afaka misiosio sy mamoaka zavatra. Firy ny akanjonao ohatran'ny Michael Jackson? Kay, dia misimisy any 400. Ty zao akanjoko le ambony ty zao bady. Tenue en bady ty. Rehefa live zany le izy vao avoaka. Na ohatran'ny hoe rehefa misy miantsoko hoe manao animation dia mangataka le olona hoe zao atao dia miankina amin'le titre teneniny iny le akanjo avoakanay. Ny akanjoko avy eto toerana daholo, zairina daholo. Tsisy zavatra hoe afarina tena mitaditady tsiro mihitsy mitady ale akora. Jiran'le tena atao faran'izay manakaiky amin'le anazy mihitsy zany e. Ie, zay. Ankoatrizay, ianao hoe mbola manana eritreritra hamoron-kira ohatran'ny Michael Jackson? Mbola tsy tao an-dohako aloha zay hatreto. Za juste hoe manao karazana hoe interprétation no ataoko fa mbola tsy mamoron-kira. Nathalie ny anarako, nanomboka oviana ianao tia Michael Jackson dia iza tena naturel ve ty volonao ty? Nanomboka tamin'ny hatramin'ny fahakelana zany dia efa tia Michael Jackson fa nanomboka tamin'ny 2009 izy le maty iny no tena hoe niroboka tanteraka. Dia le fanontaniana ino moa izy to? Le volo sady naturel ny artificiel zany hoe le izy perruque fa perruque tena volo ty namboarina tamin'ny tena volo. Iandry ny anarako, ianao ve mankafy mpanakanto ankoatra Michael Jackson na avy eto an-toerana na avy any ivelany? Mazava ho azy, ohatran'ny tanora rehetra ihany le avy any ivelany tena hitako misongadina amiko zao i John Legend iza koa moa Ariana Grande i Jason Derulo le mpanakanto le mandindy reny. Dia eto toerana ina moa re ramina kely tsika reto toerana i Shine ohatra. Idino anarako tamin'ny taona firy ianao ny niakatra tsehatra voalohany ary izy nanampy anao tamin'izany? Tamin'ny 2013 zany niakatra tsehatra voalohany fa tamin'izany zany mbola tsy zany nanao le Michael Jackson fa zandrinay. Erika ny anarako, teo amin'ny nampanakanto anao ve inona souvenir tena nanamarika anao indrindra? Nisy fotoana crampier dia ambony saina crampier mihitsy dia nefa mbola anderitako hatramin'ny farany le izy dia vita. Iny tena hoe nanamarika anahy hatreto. Franciany anarako, inona ny couleur tena tianao? Manga somary manga manakaiky mainty. Somary discret le izy nefa misy esthétique zay. Natasha ny anarako, afaka mba halaonao kely ve ny satrokanao solomasonao azafady? Asorina. Miala satroka zay a. Tele solomaso. Zay. Erika ny anarako, ono inona ke ny tanjona tena tianao tratrarina akoatrany hoe mankafy akoatrany hoe ohatran'ny Michael Jackson? Karazana hoe ambassadeur-ny Michael Jackson eto Madagasikara. Ary koa mba ho fantatry ny any Amerika any andafy any hoe misy an'izany Jackson Bo zany etya Madagasikara aty e. Raha sitrapon'ny tompo, io manana eritreritry mba ho any amin'izany atao hoe za Amerika zany. Ary ono efa en couple ve zao amin'izao ianao? Amin'izao aloha mbola. Efa nisy teva amin'izao mbola. Tsy voatery hoe tia Michael Jackson koa. Io e. Tamin'izay vao nanao an'izy ity voalohany nanahoana ny fandraisan'ny olona, ny fandraisan'ny fiarahamonina, mety hoe efa nisy ny teny ve hoe fahaela ve adaladala? Hatreto aloha mbola tsy nisy hoe remarque négatif
vomaira ny olona mampirisika ary raha tsy nisy ny fianakaviana ary nanoana tsy tonga teto amin'izao sehatra zao ndray aman-dreny koa mihitsy ara ny anisan'ny mampirisika mihitsiny ary manohana hatramin'ny farany mihitsy zareo. Marina fanambaran'ny olona satria tamin'ny Jackson lasa tokoa 520 volana jona tamin'izay taona 2020 dia nandeha ny resaka hoe tsy maty izy tsy maty hatramin'izao mbola misy an'izany tsy maty izy iny izy hitantsika teo hoe tsy maty izy vao marina ny fanambarana raha izy zatra mahagaga anahy isaky mahita Jackson ohatra misy azay foana mihitsy ina tena dikan'izay zao iny zany anisan'le fandia na heliny Michael Jackson mihitsy ho atsika rehetra pakafy azy mahavoly erika tena za tsy taovako tsy volovoloko tsinitsiniko le bandy teo zany fa ile mendrika moa izy teo mandresy fa mahavoly ery ary za mbola mampirisika hoe toy izy lesy fa tsara tena ary engany ho tanteraka ny tanjon'lahy le hoe ho tonga any am'zany Amerika zany engany dia manohana tanteraka mihitsy an-tsaina maneritseritra loatra eto aloha fa raha ohatra ka misy zavatra azo fanampiana dia afaka manampy ako am'izay azoko atao dia tsika hitsorika kely hijery ny vaovao ny fanatanjahantena. Iresaka mikasika ny fifaninanana sady fizahan-tany raha ny farana tao Toliary tamin'ny taondasa ny Lemur Trophy andiany voalohany dia tao Toliary indray no nanomboana izany amin'ity andiany faharoa ity. Ny dingana voalohany azo any Ambola tanàna tsy mandrefany Toliary no arahana miaraka amin'ireo fiara SSV sy fiara tsy mataho-dalana miantavola Rasolo Arsan sy tokony ana Andrianandrianina no nanaraka ny Lemur Trophy mitondra ny sary amintsika. Efa tonga mialoha teto Toliary ny mpandray anjara amin'ny Lemur Trophy andiany faharoa ity. Marihana fa teto Toliary ihany koa no nifarana ny Lemur Trophy andiany voalohany izay niala tany Antananarivo tany. Teto amin'ny Hôtel Victoria no fiaingana tamin'ny 10 ora maraina niala alobe satria any Ambola tanàna tsy mandrefany Toliara ny dingana voalohany lalana 20 kilometatra fa noho ny antony fahasaponana teo amin'ny baka iampitana ny renirano Nyonla eo Saint-Augustin dia tsy maintsy anodidina ny lalana izany hoe tsy maintsy hitatra izy io. Iazo any Betioky izay eo amin'ny 30 kilometatra eo. Hafanana, vovoka, fasika, izany no nianan'ny fiara sy ny mpandray anjara. Teo ihany koa ny sapina teny an-dalana, ny SN iray nifandona tamin'ny hazo. Vetivety ihany dia voavahan'ny mekano ny olana teknika ka afaka nanohy ny dindray. Etsan-danin'izany ihany koa ny fahavakisan'ny kodiarana. 40 ora taty aoriana vao tonga teto Ambola ny ekipan'ny Lemur Trophy. Tonga soa teto amin'ny domaine Ambola ny Lemur Trophy tamin'ny 10 ora sasany alina.
Toerana mahafinaritra ny eto Ambola izay lazaina fa mandroso ihany koa satria ny eo amin'ny sehatry ny fampianarana no tena mivoatra be satria misy fikambanana frantsay iray ABC Domino izay manana tetikasa nananganana sekoly maromaro ho an'ny ankizy manodidina ety. Ils ont choisi initialement Madagascar parce qu'il n'y avait pas de décalage horaire et parce que le pays en avait vraiment besoin. Et un peu par hasard, parce qu'ils avaient regardé aussi à Tana, à Tuléar, et ils ont atterri un peu ici en brousse par hasard, et ça a semblé comme une évidence. Ils se sont dit, bon, on va démarrer nos écoles ici, où il y avait un énorme besoin, puisque 70% quasiment des enfants n'étaient pas scolarisés. Sekoly ambaratonga fototra miisa 5 collège iray lycée iray izay samy raitra avokoa ny fototra nananganana azy. Mpampianatra 70 no ampiasainy eto ary mpianatra 740 no beazina. Zava-dehibe ho an'ity faritra atsimo ity ny fisian'ireo sekoly ireo satria matetika dia mandeha an-tongotra lavitra ireo ankizy vao misy ny fianarana. Et en nombre de bénévoles, il y a une douzaine de bénévoles très actifs et après une vingtaine qui gravitent autour du projet. Ça va en passant par des médecins comme des directeurs d'école, des directeurs de lycée ou même des professeurs à la retraite en France. Et dans la continuité, on pense éventuellement à des formations professionnelles pour accompagner encore les élèves après le lycée et après les examens. Donc on avait pensé à de la formation professionnelle type école hôtelière ou d'autres. Donc ça c'est encore au stade de la réflexion aujourd'hui. Manolotra fanampiana sy fanomezana isaky ny tanàna izay andalovany ihany koa ny Lemur Trophy, indrindra fanentanana ny mponina hitandro hatrany ny fahadiovana sy ny manodidina azy mba tsy hianaka ny aretina azo avy amin'ny loto toy ny peste. Raikitra indray ary ny dia ho an'ny dingana faharoa. Atoandro no nanainga indray Lemur Trophy hiazo ny Itampolo. Sy mbola horantsika manaraka moa zay ty Itampolo any atsimo any Fort-Dauphin any zany raha tsy diso any amin'ny tendrony atsimo Madagasikara akaikikaiky kaza mihitsy le lalana hoe Toliary hatreo Fort-Dauphin akaikikaiky ny Cap Sainte-Marie any ho any ny Itampolo raha tsy diso fa dia miandry tanteraka mihitsy ny sary hoentinareo avy any tompoko satria dia tena anisan'ny zavatra mahaliana tanteraka mihitsy io zavatra niseho teo mitsiritrany io dia mba tiako mba dia andehany amin'ireny toerana satria ny zavatra mampalahelo ary tenen'ny olona foana dia hoe maninona reny vazaha daholo mahita ny toerana rehetra fa ny gasy tsy mba mahita nareo variana mividy sprinter ako vao manam-bola kely dia sprinter vidina dia manao taxi brousse daholo nefa dia manam-bola neny gasy maninona raha manao zavatra any reo gasy mpanam-bola vitanareo reny fa tsy ao anatin'le revinareo le izy fa nonjay mahita an'le vazaha manao an'le izy ianareo dia hoe maninona vazaha daholo tsy dia manam-bola anonareo nge reny fa nareo zavatra hafa mamaiky anareo zay insolite indray zao. Tantarana bodybuilder iray 40 taona izay voatery mipabokitabo kely ao an-damosina mba ahafahany miaina no hafa kely entina amintsika ho any ny alina tsy nakorony ao amin'ny kapo io fa ny fony ny sary fanadidina no hitona fanazavana misimisy momba izany. Andrew Johnson no anarany bodybuilder na mibata ireny fonjam-by ireny no ataony eo amin'ny fiainany. Toy izao hitantsika amin'ny sary izao dia tsy misaraka amin'ny ity kitapo kely ao an-damosina ity mihitsy Andrew. Voany areti-po na insuffisance cardiaque mantsy izy ary tsy maintsy nahitra hôpitaly ahafahana manolo ny fony na ilay antsoina hoe transplantation. Velona soamatsara izy saingy tsy maintsy mibaby ity kitapo kely ao an-damosina ity hatrany na iza misy azy ary na ino nataony satria ao anatin'io kitapo io no misy ilay fony artifisialy. Raha iverenana kely ny antomboan'io aretin'io dia toy izao. Tamin'ny taona 2024 izy no nanomboka narary rehefa sempotra tsy afaka ny aina intsony teo am-piazakazahana. 2 taona taorian'izay dia nandreo kara ary lasa nanavy matetika. Rehefa avy no zany mpitsabo izy dia teo no nahafantarana fa cardiomyopathie no nahazo azy. Raha azavaina tsotsotra dia aretina manararaka pahazo ireo ozatra eo amin'ny fo. Nanomboka teo ny areraka izy ary tsy afanitsangana intsony. Na ny fahavaloko azy tsy rikotojo an'ity aretina mahazo ahy ity sady tsy afaka miaina no tsy afaka mihinan-kanina ary tsy mahita tory ihany koa
tena niatra tamin'ny haiko iny aretina nahazo ahiny efa saika namoivo mihitsy azy ao voatery niala tamin'ny asako mihitsy ao noho iny aretina iny satria tsy mahavita mijoro mihoatra ny 10 minitra efa kivy tanteraka tamin'ny fiaina mihitsy ondroa noho ireo fahoriana mafy nozakainy taoria ny fandidiana azy kosa dia niverina tsikelikely ny fahasalamany afaka niverina nanohy ny fibatana fonjam-be ihany koa ny lehilahy 20 taona izy ankehitriny ary salama tsara na dia fo plastika aza no ahafahany miaina mahavarina mbola mavita manao fanatanjahantena matetika be dia be ny fanontaniana mipetraka ao an-doha zany raha vao mahita an'itony solita tony satria hoe misy olona firy eto ambony tany ohatra ny manana olana ohatran'izy iny na manana vahaolana ohatran'iny satria be dia be nge ny olona marary fo ary betsaka amin'ny olona marary fo no betsaka amin'ny olona maty no maty ny vokatry ny aretim-po izy moa raha teo amerikana dia any États-Unis any mety hoe tsotsotra kokoa tsy hoe tsotsotra mba afaka nanao an'izay fitsabony zay kokoa izy amin'le mibaby fo ao an-damosinao fa ohatra ny hafahafa ihany zany satria tena be dia be mibandy mpanao rami eto Madagasikara eto zao eto tany reveto hitako mihitsy fa tena mijaly mitady cœur amin'le karatra tsy mahazo cœur pika daholo ny azy mba hitady le tri sy le quadri tsy mahazo mihitsy ny foko dia vata valizy zay feno sy lipon'ankizy zay be piteny mihitsy zay zavatra rehefa manao beloty zay koa no marantsika ny fandarana Francis fa milony teny fandarana ndray mielatra mikasika ny toetry ny andro rampitso hatreto aloha dia voalaza fa mbola isy orana ho any Antananarivo rampitso ary oram-baratra mihitsy zany ho any Tsirabe sy Thomas na ary Antsiranana fa ny ankoatrizay mahajanga fa niara-tso sy toly ary dia efa ndimindraona sy masoandro ny maripana moa ary teo dia efa mihamafana mazava ho azy zay fandimy amin'izay orana izay 10 kilometatra ny mampisaraka ny soavinandrena itasy amin'ny Masindray le Masindray le niteneko tany voalohany teo ary dia tratran'ny orana izahay tamin'ny omaly tolakandro niala tany maly toka tamin'ny ray ora teo adiny roa nanaovan'ilay fiaranay an'le izy tsy ratsy ny lalana fa ilay fiaranay mihitsy tsy tokony tsy mifanentana amin'le lalana tokony andeha satria Mazda minibus Mazda minibus zavatra moteur any aloha fa ny avy any rina no manosika propulsion le izy zany hoe ny kodiarana rina no manosika vao mahazo malamalama kely dia eo atosika sy ohatran'izany adiny roa teo eo nanaovanay an'ilay lalana 10 kilometatra tao anatin'ny orana be mipija mihitsy ary dia ohatrany mampitonga iteny hoe mba tokony isy fikarakarana ihany le lalana satria 10 taona lasa ono zay no namboariny io lalana io tsy maintsy resako ohatr' zao moa le izy satria tsy sary na ho amin'ny herinandro alefako eto tsy dia misy sary le lalana le izy angamba pahany kely fotsiny nanosika isy ohatran'izany dia 10 taona lasa ny vita le lalana fa saingy tsy misy entretien tsy misy fikarakarana fa dia mesimba anika na lalana tokony ho afaka ny fiara tsotra fiara madinika dia tsy afaka tsony ankehitriny moto no andehanan'olona eo amin'ny 2 alina ariary ny frais mandehanana a moto amin'izany toerana zany avy eo am'izay makeo atreo asoavinandrena itasy zay anisan'ny toerana mahavokatra dia mahavokatra satria toerana volkanika iny faritra iny horesatsika amin'ny herinandro daholo zany rehetrarehetra izany fa dia mba hivavabavahana izao Andriamanitra izao satria mino fa mino daholo tsika rehetrarehetra mba hilatsaka foa ny orana io aloha atoato satria za dia mbola matsapa fa tsy ampy ny orana na dia nisy an'iny orana kijabe omaly iny ary teto Antananarivo sy ny manodidina hatrany asoavinandrena itasy tsy ampy ny orana mivavaha daholo mba ho avy ny orana mba hisy kokoa saotra tompoko veloma tompoko mirary soa izay koa dia mirary anareo ho farany herinandro mahafinaritra no iainana satria amin'ny alatsinainy indray vao tafoantsika eto amin'ny logité metraka mandram-piaina tompo lasy tompoko avy Bijouterie Pantsu, manolotra anao ny Logité. Pourquoi choisir un quand on peut en avoir deux? Ouais! Appréciez le JT avec Twin, la gaufrette nouvelle génération. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Vambandi, Villa Prado Antanmen. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be nanolotra anao teo. Efa misy eny ampivarotra ny vovo-dronoina amin'ny sachet. Topli, tena top. Tiara,
Ny tsirony voankazo manolotra anao ny logité. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Ankafiziny sardine Annie miaraka amin'ny logité. Tena manadio be mihitsy. Manarano logité miaraka amin'ny extra propre. Extra propre, tompiny fahadiovagna.